Tsika tsirairay avy dia ho ampitombona amintsika ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Isan'andro isan'andro efa izay foana hoe manana zavatra tsara, manana ho antsika foana Andriamanitra. Fa ny anjarantsika dia mangetaheta. Ny anjarantsika dia mangetaheta foana hoe Jesosy isan'andro isan'andro dia mitenena amiko foana, ampahafantarana foana ny sitraponao, dia ao anatin'izay dia manomboka lasa teny velona, lasa velona ao anatinao ilay teny. Amen. Amin'izay na somary ohatrany hoe manitsinitsy kely ara ilay teny dia tsy mety tafitohana mihitsy ianao satria ianao efa manantena foana hoe Jesosy mitenena amiko foana, ampahafantarana amiko foana ny sitraponao. Amen. Zavatra zaraiko amintsika androany dia izao hoe tokantrano tena tia an'Andriamanitra. Betsaka ny olona milaza fa manana an Jesosy, miaraka amin'ny Jesosy, fa vitsy ny olona izany tena hoe tena tia an'Andriamanitra izany. Nefa ny bazin'ny fiainantsika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko 9:20 dia ny andininy Jaona toko 9:20 dia ny andininy 17 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa ny ray dia tia anareo satria anareo efa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray Zareo tsara hoe inona ny antony hitiava an'Andriamanitra antsika satria nareo ozy izy manino tia. Ny ray ozy izy tia anareo satria anareo efa tia ary nino fa nivoaka avy tamin'ny ray Ny olona tia an'Andriamanitra ny mino ny zavatra rehetra. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia afaka mino ianao fa afaka ataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria le olona inonao mihitsy ny tompo ny zavatra rehetra. Ka sarobidy be amin'ny ray izany ny olona tian'i Jesosy satria mariky ny fitiavan'i Jesosy atsika ny namezany mariky ny fitiavan'Andriamanitra atsika ny namezany an'i Jesosy ho atsika. Dia izy raha nahafoy an'i Jesosy no omena antsika dia tsika ve tsy ho tia an'i Jesosy. Ohatran'ny hoe zavatra mampiomehy be izany. Ka indraindray tsika variana loatra dia adinontsika hoe inona le tena fototra tena tokony ataontsika dia ny voalohany indrindra manao izay tena hitiavantsika an'i Jesosy. Rehefa tena tia an'i Jesosy tsika dia milamina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Indraindray tsika misaina hoe za tia an'i Jesosy nefany ny zavatra iainantsika isan'andro mbola tsy tena mamehany izay tena hoe fitiavantsika an'i Jesosy izay. Tadio tsara voza hoe teo hoe sarobidy be amin'Andriamanitra ny olona anankiray izay tena hoe olona tena tian'io Jesosy io amin'Andriamanitra satria ozy izy efa haitsika tsenjery ny teniny ao amin'ny Jaona toko 7:20 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao sy nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zatra aminazy fa hanana amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ireo hoe raha tena dinihana izany tian'Andriamanitra Jesosy fa tsika koa tena tiany satria nafohiny ho antsika ny zanany lahy nataony sakrifisy hoe io mba ho avitra ho antsika. Dia malahelo kosa Andriamanitra raha ohatra tsika ka tsy tiany Jesosy. Izany hoe ny zavatra tokony tena iainantsika voalohany eo amin'ny fiainana dia hoe ahoana ny ataoko tena hitiavako an'i Jesosy. Indraindray tsika mieritreritra ka za nge efa mivavaka za nge efa mivavaka za nge efa nanolo tena ho an'i Jesosy, za nge manao asa fanompoana foana za nge ohatran'izao, za nge ohatran'izao Indraindray tsika mieritreritra an'izany dia mieritreritra tsika hoe tia an'i Jesosy. Fa ny fitiavana an'i Jesosy izany tena zavatra hafa mihitsy izany, tena tantara hafa mihitsy hoe ianao tia an'i Jesosy. Tsy mahagaga raha matsapa-tena foana ianao hoe tsy tiana. Indraindray ny olona ny ahitana ny olona anankiray hoe tsy ampy ao aminy, tsy nitia an'i Jesosy izy dia manana fahatsapana izy hoe izay nge tsy tiana izay ahilika izay ohatrany hoe mahatsapa-tena tsy mety feno foana izy eo amin'ny fiainany satria izy tsy tia an'i Jesosy. Iza ny atao hoe fitiavana? Jesosy ny fitiavana. Dia raha vao tsy tianao ilay tompon'ilay fitiavana dia tsy ho feno izany ianao na roviana. Dia izay mahatonga ny olona tsy afa-po amin'ny fiainana fa mitady zavatra hafa foana. Ty tsy mety fa izao
mitady an'ity satria le fitiavana an' Jesosy mihitsy ny tsy ao anatin'ilay olona dia tsy mety complet mihitsy izy. Fa rehefa tena fenao anatinao fitiavanao an' Jesosy, rehefa tena tianao Jesosy dia afa-po ianao amin'ny zavatra hitanao rehetrarehetra, afa-po ianao amin'ny sakafo hohaninao, afa-po ianao amin'ny zanakao, afa-po ianao amin'ny rehetrarehetra tianao daholo satria tia an' Jesosy ianao. Jesosy nefa tianao voalohany. Men jereo tsara nge Jesosy Jesosy raha mandinika amin'ny fiainan'i Jesosy tsika tena ohatrany hoe olona tsy dia nahita fitizana izy teto ambonin'ny tany satria naneso azy ny olona rehetra, ny tena hoe nanilika azy, ny tentefoana azy ny fariseo rehetrarehetra to tena hoe nanao izay tena fahakalana an' Jesosy. Fa jereo anaty baiboly fa Jesosy tsy natsapa-teny zany hoe banga zany. Vozy izy za ozy izy tena zange tena feno ndray eto amiko foana. Jereo tsara fa izay zavatra rehetrarehetra nilainy Jesosy na materiel na inona mila briky izy. Ohatrany briky zany moa zany tamin'izany ohatrany hoe fiara. Dia mila fiara izy dia ozy izy ery ndana makery amin'ry tsy mera amin'ilay tompony akory fa tonga dia alaivo io ozy izy alaivo dia raha misy manontany ianareo dia teneny hoe misy raharaha ilan'ny tompony azy. Nanana fahatsapana izy hoe anazy ny zavatra rehetra. Fa maninona izy manana izany fahatsapana izany satria ny tompony zavatra rehetra no aminy ny ray. Ka ny problème amintsika tsy ampy ny zavatra rehetra mihitsy ntsika. Jereo tsara fa ny olona manam-bola ohatra raha manana toka hoe 500 francs izy dia te hanana 5 000 indray izy. Dia raha manana 5 000 izy dia ohatra lasay fa tsy ampy indray fa mila 10 000 indray izy. Raha tsy mety afa-po zany tsy tena dia izay mahatonga le fisaorana tsy tafepitany amin'Andriamanitra mihitsiny satria ny olona tsy mety afa-po amin'ny zavatra ananan'izany. Te hihoatra foana tsy ratsy ianao hoe te hanana ny zavatra rehetra fa zao lasa adinonao no misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra ao fiainanao fa raha tokony ity zao tokony ry vadiko tokony tsy afa-po miditra ao trano tsy afa-po amin'ny zavatra rehetrarehetra. Jerena efa tsara tarehy be ny trano efa mety tsara mbola kanena le trano ny rianina mihitsy ny tiako satria maninona tsy manana an' Jesosy tsy tia an' Jesosy dia tsy afaka le fahafapo tsy feno mihitsiny. Fa ho an'ny olona tena tia an'Andriamanitra tia an' Jesosy jereo nge Jesosy tsy mba nitaraina hoe za ve olona efa tany an-danitra dia aty ambody azo aty matory porofon'izany hoe tsy nanana trano Jesosy be dia be ny olona ny tena anaraka azy toy izy zange ozy izy tsy manana trano ipetrahany za ozy izy any amin'izay aniny ako any dia any nefa nio Jesosy io tsy nitaraina hoe zay nge tena mahantra zay nge tena voailika zay zao tsy tia ny rafozanay zay zao tsy tia ninona. Fa ny olona manana fitiavana dia izay olona tena tia an' Jesosy ny afaka mizara n'ilay fitiavanao anatiny. Ka raha ohatra ka misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao tsy mahare zavatra tsy ampy mihitsiny ny olona tena tia an'Andriamanitra. Amen. Ka ianao zany zao dia efa afaka mamantatra ianao hoe aiza moa ny plasinao zany amin'izany tena hoe fitiavanao an' Jesosy zany. Fa rehefa tena tia an' Jesosy ianao zavatra hitanao voalohany ao fiainanao tsy tia manota intsony ianao. Zany tena fahafantaranao anazy voaloha. Jereo tsara nge rehefa tia an' Jesosy ianao aloha rehefa tena tonga tia an'Andriamanitra ianao rehefa tena tia anazy ianao dia tena ohatrany hoe mahare maivana ianao mahare fedanana ianao tena tsapanao mihitsy ao am-ponao hoe tsy mandeha rery ianao fa misy olona miaraka aminao. Jereo tsara Jesosy ozy izy ataony nalaintsika ohatra tena tsy nahare fabangana mihitsy izy na ara-bola na ara-materiel na arakina satria zao no nataony tamin'ny mpianany ary reo mpianan'ireo tsy azo hivazivazina fa mahivava be ireo tonga dia miteny ireo ireo tsy azo tapenam-bava zany fa tena tonga dia ozy izy Jesosy hatramin'izay nirahanareo tamiko ozy izy nisy nampahory anareo ve zany hoe vita an' Jesosy daholo nampiakanjo an'ireo nampisakafo an'ireo name an'ireo rehetrarehetra ireo mienatra amin'ny olona zay niainao an' Jesosy olona tsy omidimy arivo raha vita an' Jesosy daholo nampisakafo an'izany satria tsy ory nininina Jesosy. Fa maninona izy ny tsy ory nininina satria izy tia ny ray. Ao amin'ny Jaona 4:20 ny 9:30 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa mba ho fantatra izao tontolo izao ozy fa tiako ny ray ary arak'izay nandidiny ny ray dia izany no ataoko. Amen. Inona mba nyreharehan'i Jesosy teo amin'ny fiainany ny fitiavany ny ray.
Itsika tokony mba irehareny fitiavantsika an' Jesosy. Ataoko fantatry ny mpiara-miasa amiko fa tiako ny ray. Tiako Jesosy. Ataoko fantatry ny atao tokantranoko fa tiako Jesosy. Amin'inona? Amin'ny fijoroanao, amin'ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo tsara Jesosy Kristy fa tena hoe mirehare fatratra izy ny amin'ny fananany an' ray, ny amin'ny fitiavany an'Andriamanitra. Hany ka tsy mila misokatra mangataka amin'ny vavany hoe atsanganao maty Lazarosy. Fa misoatra fotsiny izy. Satria matsapa-tena izy fa ananany, anazy ny zavatra rehetra. Dia rehefa matsapa-tena ohatran'izany izy dia misaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao fa ianao nefa nanangana azy, ianao nanao an'izao. Dia jereo fa izay zavatra rehetra teo alohan'i Jesosy tsisy tsy mivazany na ray ary. Amen. Matetika tsika te hamahany le zavatra aloha fa tsy te hanana an'le lakile. Tsika tonga dia te hiditra ao anatin'le trano, tonga dia te hipetraka ao fa le lakile adinontsika. Dia indraindray ianao efa tonga any amin'le toerana misy an'le trano nefa le akana an'le lakile lavitra be. Dia verina indray ianao dia reraka ianao eny an-dalana. Ka le lakile nge tsy izy indray ty. Satria tsy tena le lakile izy no entinao dia lasa ianao verina mitady an'le lakile foana. Le lakile mampahomby anao nefa ny Jesosy. Jesosy ny fiainana. Zany nge mahatonga ny olona miteniteny foana indraindray, inona vaovao? Zao hoe miady amin'ny fiainana. Miady amin'ny Jesosy zaniko. Jesosy anie ny fiainana e. Iza ny atao hoe fitiavana? Fa Jesosy ny fitiavana. Ka raha omenao an' Jesosy ny fitiavanao, tsy mitotototo izany intsony ianao, fa tonga dia le lakile tena izy no mitsofoka ao. Na ny ao anatinao, na ny pensée-anao, na ny rehetrarehetranao ary, hainao daholo mamantatra azy. Tonga dia fantatrao ny zavatra tianao atao satria efa any amin'le tompony tena izy mifonao. Jereo tsara Jesosy Kristy nangataka tamintsika izy, tsy nangata-bola. Tsy nangataka ny tananao izy, tsy nangataka ny tongotrao izy, tsy nangataka ny inina taminao izy, fa inona ny nangatahany taminao? Anako izy atolory amin'ny fonao. Inona ny fo? Aiza ny fitiavany mipetraka atao anaty fo? Ka rehefa omenao an' Jesosy ny fonao, ny fitiavanao, dia izay ianao ny atao hoe olona tafavoaka eo amin'ny fiainana. Tsy le navita sifra be da be na navita trano be da be na navita inona. Reny mety mbola ho potika ihany, mety ho simba ihany reny. Raha ho avy any amin'irao lanitra Jesosy tsy afaka ho batainao iny trano iny dia hoentinao manaraka anao. Fa izao iny fonao iny, iny mandeha iny, iny ny ahitany ianao iny, iny ny tsenany ianao rehefa ho avy ianao. Ka manomboka androany aza diso lalantsika. Andao tena any amin'le tena izy, any amin'le fitiavana tena izy ny andehanantsika. Jereo Jesosy Kristy nirehare mihitsy izy na Jesosy ary. Za ozy izy tena ataoko fantatra izao tontolo izao mihitsy. Atiako ny ray. Ahoana moa ny itenenana an'izany hoe tianao ny ray? Amin'ny fotoana ny olona manota daholo, ianao tsy manota izany. Amin'ny fotoana ny olona mangalatra, ianao tsy mangalatra izany. Amin'ny fotoana ny olona manaonao foana, ianao tsy manaonao foana izany. Ianao mijoro foana satria maninona? Ataonao fantatry ny olona fa miaraka amin'Andriamanitra eno. Amen. Ao amin'ny Jaona 7:7 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny ray tia ny zanaka hozy izy ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Manana tombony angentsika rehefa tia an'Andriamanitra izany tian'Andriamanitra zany Jesosy zao tian'Andriamanitra. Dia hozy izy hoe nanolotra ny zavatra rehetra hozy izy eo an-tanany. Zany hoe nohon'ny izay fitiavan'i Jesosy, fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy izay dia nomeny an' Jesosy ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Itsika nefany tsy hoe Jesosy irery nataony an'izany, fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe hainao hoe hozy izy zavatra rehetra nge hainy mino hoe fa ngainao afaka mino raha tsy tian'i Jesosy. Rehefa tena tian'i Jesosy ianao dia hainao atao ny zavatra rehetra. Ohatrany ahoana azy izany zavatra rehetra haiko atao izany? Tsy hoe hainao atao indray manamboatra vola akory. Reny izany tonga dia maniriry fotsiny any anaty poketranao any. Rehefa ilainao reny dia miazakazaka reny mitady anao. Tsy ianao no mandeha mitotototo mangalatra manao tsy ny tsy izy na manao zavatra tsy izy. Fa tena hoe jereo Jesosy Kristy ny ray hozy izy tia ny zanaka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Ka ny solution antsika zany dia izao atao fotsiny izay itiavan'Andriamanitra anao. Fa inona ny itiavan'Andriamanitra anao? Raha tian'i Jesosy ianao dia tian'Andriamanitra. Izay ilay zavatra mivakitsika voalohany indrindra teo. Ataovy izay lalana,
Ifakahitanao sy Jesosy, ataovy izay lalana tena hitiavanao an Jesosy, ataovy tena tsapanao, ataovy tena renao fa tena tianao Jesosy. Amen. Milamina be Jesosy, manana fatokiana be. Tena hoe manana fatokiana izy, inona ny atokisany satria fatany hoe manotrina azy ny rainy. Tsy Pilato mihitsiny na tena iny na dia niteny taminy ara fa zange mahay mamoaka anao hoe ozy Jesosy. Tsy manana anjara amiko zany ianao, tsy mahavita ninina amiko zany ianao. Fa izao efa fantana hoe ny tompon'ny zavatra rehetra no miaraka aminy. Mahatonga anao mataotaohatra, mahatonga anao tsy mety stable mihitsy fa ianao ndraindray anao mahita tory amin'ny alina, ndraindray tsy mahita tory, ndraindray milamba, ndraindray tsy milamba, ndraindray tena renao mihitsy anao hoe tena zazany ane ohatry mahatsapa tena latsaka anaty lavaka zany, ohatry tsy manino ny antony na mandeha tomobila ndraindray dia mataotra sao dia accidentsika. Rahanao mipaopy mihitsy anao io tomobila io mba avadika rano Jesosy dia rano. Fa saotsika satria manino tsy manana assurance akory ianao hoe iza ny miaro anao raha makaiza ianao. Izy satria tsisy Jesosy io. Ambava fotsiny hoe zay nge kristianina fa fananana an Jesosy tsy hoe ianao makaiza na makaiza fa izy velona ao anatinao. Tena alainao, tena porifonao ny vatanao mihitsy hoe way, tena zange tena nanolotra mifoko an Jesosy. Zange tena tia anazy. Be dia be zao tiako mihoatra ny zavatra rehetra Jesosy. Amen. Jereo tsara Jesosy be dia be ny zavatra nanambazany Satana anazy. Ianao ve mandinika hoe maninona tsy akanjo nitenen'ny zareo an Jesosy tamin'ilay izy mifadianina 7 andro 7 alina. Ny devola nge mahafantatra ny zavatra ilainao fa ianao mila tonga saina hoe misy zavatra tsy normal zany. Fantatry ny devola tsara ny toetranao. Ianao dia olona tia vola ohatra. Ianao dia olona ohatran'izao jereo tsara Jesosy rehefa mifadianina 7 andro 7 alina izy naninona tsy naiky na tsy haiko hoe inona kakanjo tena anina na ohatr'izay zany mba nitenenina raha zanak'Andriamanitra ianao ovay subjina ohatra. Alao mihitsy ataoko an'izay fa sao dia izy ianao hoe zandray nytifirina tsisy zany naninona tsy zany ny tenenina Jesosy raha zanak'Andriamanitra ianao dia ovay ty vato ty ovay akanjo na ty ovay kitapo na kiraro na telefona na iPhone. Tsy nilan'izany Jesosy. Fa fantatry ny devoly hoe nony io zao. Dia mila ho fantatritsika kristianina zany. Lefa zaran-dratsinao iny kizany nametraka an'iny taoko na tsy hay lalàna an'iny. Dia raha vao misy lehilahy mikotikoti na misy vehivavy na manam-pahatera dia tsy maintsy manaiky foana. Maniraka olona izy eo alohanao ao. Anatanimbanao avy amin'ny devoly reny raha vao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria fatany ilainao. Dia mody maniraka dia tia ngamba le fotoanan'ny tompo. Raha vao tsy amin'ny fahamarina tsy sisy fotoanan'ny tompo zany. Tika izy mihitsy zao lefa vavaka foana fa nitondra bavaka antika io izy io. Dia nio tsara aloha ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara ve, petaka tsara ve dia amin'izay fotoana izay hitanao tsara hoe tena fotoanan'ny tompo marina. Amen. Jereo tsara Jesosy tamin'ny fotoana nampanoana azy fantatra ny devoly. Fa izy tiany ray dia tsy natakalo ny sakafo na natakalo ny baiko ny devoly ny zavatra rehetra. Fantatry ny devoly indray hoe mety ho mpanjaka gamby ty. Dia izy raha meko akamika ianao, meko anao daholo zao rehetrarehetra zao, tanareo amodika an'ilay zavatra tsara efa nomanin'Andriamanitra ao anao. Rehefa avy nakafanan'ny devoly, rehefa avy nakafanan'Andriamanitra ny devoly dia jereo tsara ao anaty baiboly fa zao ny soratra hoe tonga ny anjely nanompo azy. Zany hoe efa hitan'ny devoly ny anjely manompo azy iny koa. Dia lasa izy manakana ny anjara voatendrinao, atonga anao tsy hijoro sotian Jesosy dia tsy pointsy iny raha vao izay. Dia jereo tsara efa jereo nanana ho avy tsara be Jesosy dia tia ny devoly kohaka eo anatrehany amin'ny zavatry ny tany. Dia amin'izay fotoana izay tsy afaka nandresy ny fahafatesana, tsy afaka miverina any amin'ny toerana, tsy afaka namonjy anao. Jereo ny fieretan'i Jesosy. Ny fean'izany rehetrarehetra zany dia izao ny tenin'i Jesosy, za tia ndray ozy izy. Eo ny fitiavany antsika fa ny ray tena tiany. Manao izay sitrany mandrakariva. Itsika ve afaka hiteneny izany? Hoeno ny ray,
hoe za tena tian Jesosy. Le Jesosy ny raha anao tatiana monjy anahy iny, za tena tia be an'iny. Mila zavatra oatra zany Andriamanitra enony mba hikarakarany izay zavatra mety eo amin'ny fiainanao. Amen. Ao amin'ny Jaona 5:5-20 ka hatramin'ny 1:20 jereo indray zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Jesosy. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony ny tenany. Ary asa lehibe ny oreny no asehony azy mba ho gaga anareo. Fa toy ny ray manangana mamelona amin'ny maty dia tahaka izany koa namelomany zanaka izay tiany. Izay tiany ozy maty Lazarosy tiany. Fa tsy hoe ny maty rehetrarehetra azo natao le izy raha tiany le olona, raha tia azy le olona. Azonao tsara angamba ny tiako tenenina. Maty Lazarosy sakaizany lasa izy nanangana azy. Jereo tsara Andriamanitra name ny ray tia ny zanaka dia name azy ny zavatra rehetra izay ataony tanteraka daholo le zavatra rehetrarehetra tianao atao dia ataony tanteraka daholo satria manino ny ray tia ny zanaka. Ka sarobidy be zany fitiavany ray anao zany Andriamanitra tia ny zanany zany, zavatra hafa mihitsy zany. Mety mbola tsy niainanao le izy fa esa eo ange andramo. Zay nge le teny Baiboly reny andramo ka izao fa tsara Andriamanitra ozy. Ianao mety nieritreritra ny tediavanao n'Andriamanitra hatreto amin'ny tiany voaty fotsiny. Eto no mitady an'Andriamanitra dia hatreto dia amin'izay mba mahita fity amin'izay fa mbola misy zavatra hafa mihitsiny. Mamelona izay tiany ho velomina ozy izy. Zay zavatra nataon'ny ray ozy dia afaka ataony daholo satria tiany ray izy. Zavatra tena tadiavintsika indrindra ho fiainantsika izany tsika tena ho raiki-pity amin'ny Jesosy zany. Tena hoe ahoana ny ataoko atoroko anao le atao rehefa avy eo fa mandeha tsikelikely. Amen. Dia izay le izy ataonao tena ao anatin'ny lohanao mihitsy ny Jesosy tena aika ianao ny ilaiko. Zay nge le zavatra mitaonantsika amin'izao reny hoe ianao Jesosy Kristy no ilainao. Izany tsy mila nininina daholo izao tontolo izao. Fa izany ameno an'ilay nininina ary izany afaly anao hisitraka an'ilay nininina tsisy afa-tsy Jesosy. Dia izay mahatonga antsika miteny hoe Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainao. Ary rehefa renao ny alaliny izany feo zany dia manomboka mitady an'i Jesosy ianao fa tsy mitady zavatra. Misy fotoana reny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ireny lalana hitondran'Andriamanitra anao reny aty heno azy eo amin'ny fanatrehany. Misy fotoana marary ianao ohatra dia lasa ianao mitady an'i Jesosy, misy problème ianao, tsy ratsy zany akory fa lalany reny ho hitondran'Andriamanitra anao eo akaikiny bebe kokoa. Dia amin'izay fotoan'izay ianao manana fahatsapana hoe ary zany eritreritra hoe ho sitrana fo aika tena salama be mihitsy. Misy zavatra tsy eritreretinao jereo tsara mpianatra ny eritreritra hoe zareo ihany no tokony hovokisana. Aika nisy 5 ny andro tao. Ka inona moa miaraka amin'ny inona le provision raisibikavy. Nagaga koa fa 12 le izy sao dia miady ohatra zareo. 12 isa mpianatra Jesosy dia 12 ny ambiny 12 tsibika. Hitanao amin'izany ve fahaiza manao n'Andriamanitra? Sady mahay mamoky anao izy, mahay mame provision anao izy, mahay koa mampianatra anao mizara. Amen. Ohatran'izany ny tombony rehefa manana an Jesosy ianao. Ary tsisy tahotra ao anao zany na matory ary ianao amin'ny alina fa tsy manana iahy ianao fa raha maneno trompetra tsy tafitafy ianao. Any angele misy angele tena hoe tafy. Nenay raha mahita olona nazy tômôbila vaovao na le any tafa. Ny atao hoe tafa tena matory tsara amin'ny alina. Tena renao mihitsy zany fahasambarana zany. Dia mitsika ianao anaty torimaso Jesosy raha tonga ianao fa mba anitsika. Amen. Zany ny atao hoe tafa. Dia hiteny amintsika hoe zavatra efa ao anatintsika zany fahaizana amin'ity zany ny angatahany Jesosy amintsika. Zany ny mahafitiavana azy. Averiko foana hoe ianao zao raha te ho tafa amin'ilay eritreretinao dia tsy maintsy miasa mafy ianao aloha. Izay ianao vao tena hoe mahazo vola zany.
fa tsy possible mihitsy ianao de hoe matoritory eo mpandriana de miantsoantso eo ianao de mila vola zao de eo de hoe tonga mitsyatsy fa raha nofo aloha de tsy possible mihitsy zay zavatra zay fa neny Jesosy le mahatafavoakanao efa ataony eo am-ponao de inona sisany ataonao manatanteraka an'le izy fotsiny tena hoe manatanteraka fotsiny hoe ataoko fotsiny zay itiavako an' Jesosy zay tsisy kory zao tsisy fampianarana amin'ny teny an'izany fa fampianarana mitady vola zao misy fampianarana zany ity an' Jesosy zany tsisy raha tsy aty amin'ny sekoly ihany zany nefa ao anatinao fa avoakanao fotsiny zany hoe misy arena nge ao anatinao fa adinonao le izy indraindray rehefa baden'ny fiainana ianao de adinao inona le tena essentiel inona le izy inona le tena izy haika le zaty anazy jereo Jesosy Kristy teto raha teto ambonin'ny tany izy nandritra ny 4 taona tsy nitady asa za ndray tsy miteny hoe aza miasa fa mba tiako fantatrao zany alehibeany zany hoe Jesosy zany fa io Jesosy tsy niasa tsy naninona io ny samy teny amin'ny olona hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko moa nisy nampahory anareo ve misy olona nge mihinana zany tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe fa ahoana zareo tsy mandeha mivoaka mividy fiara misy eo aminazy zareo tsy mbola mividy trano misy eo aminazy zareo tsy mbola nandeha mividy tany misy eo aminazy manana boky tany hono reo nefa tsy hay hoe tay de indraindray ny olona tezitra satria hoe vola vaisa de lasa zareo de manao fiainana tsy haiko hoe mandeha hoe andeha hitory filazantsara ny aninona hono de tonga traizatraiza zareo nefa tsy nitrosa fa zareo zany de mandeha tonga vany de mboatra zay amen misy fotoana nge ianao tena tafipetraka rery zany hoe ahoana mo Jesosy ny amadiako anao ny olona ke efa mialina anao noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao miteniteny foana mihitsy ny olona noho ny amin'ny fiainanao fa ianao tsy tonga saina tsy mifantoka amin'ny fiainanao de zay mahatonga anao tsy mahita an'le izy variana ny olona ndre sambatra ngeritra rao tsisy ninina mandeha ao fa tia be an' Jesosy fotsiny de avy eo le Jesosy ndray miteny izy amin'io tsy naninona de hatramin'izay niarahanareo tamin'io de nisy nampahory anareo ve azonareo tsara ngamba le izy fa itsika indraindray hitany devoly daholo io problema rehetrarehetra amin'ny fiainantsika io de eo ianao ny anjonoana isan'andro fa na Jesosy arange nataony an'io raha zanak'Andriamanitra ianao vai mofo ty fa fantany hoe naona fa soa ihany fa Jesosy jory foana Jesosy tamin'ny fiainany rehetrarehetra na ho fatinoana eto raha tsisy anyakin'irakao zany inona ny zavatra nitranga rehefa aveo rehefa nijoro ino ny anjely tonga nanompo azy tsy sitrak'Andriamanitra nge nampahory atsika tsy hoe Andriamanitra de tena ratsy saina loatra kory ka de hoe lola miteny ratsara saina izy maninona ny tonga ny Covid misy zavatra be dehibe mandeha ohatra zany ho an'ny olona tsy tian' Jesosy no miteniteny foana ohatran'izany amen jereo tsara ny tombontsoan' Jesosy zay nolazain'Andriamanitra taminy teto ary io nefa efa napasin'i Jesosy tamintsika reo ao amin'ny Jaona 17 rehefa any an-tranonao vakio tsara raisiko ny teninao de nameko anazy de zareo indray zao de reo indray de efa mahafantatra be anao reo de reo indray zao ny eto ambonin'ny tany eto fa zaho any aminao zany hoe napasiny tamintsika indray zany le toerana mahazanak'Andriamanitra atsika fa izy lasa miverina any amin'ny toerana misy azy de alaivo sara an-tsaina hoe ianao zany ny solo tenan'i Jesosy eto mila tian'i Jesosy ianao vao mahafantatra ny sekreny zay mahatonga n'Andriamanitra teva mampianatra hoe ataovy zay evananao amin'ny olona rehetra asa vela misy olona anankiray tsy tianao zany mety tsy mitovy ny hevitra fa ny hevitra ny aloha tsy hitovy ihany fa ny fitiavanao amin'ny olona rehetra apetrao tsara zay satria tsy afaka ity an' Jesosy ianao raha tsy tia ny olona zay nge jereo tsara zany tenen'Andriamanitra nge lavitra fa mila misokatra amin'ny masom-panahintsika vao matakatra an'izany fa maninona izy noho ny teny hoe ataovy zay hinananao ny zavatra rehetra tsisy hidirana amin'ny famonjena zany fa ny famonjena de ozy ataovy zay evananao amin'ny olona rehetra de ozy izy ny tenin'i Jesosy ataonao ahoana ny fity tsy hita amin'ny masonao nefa ny olona akaikinao aza jereo fa tsy tianao
mandainga ozy izy me tsara velatsy ka noho izany mba manaova diny madinika amin'ny tenanao manokana dia mba jerijery atao aloha la tsy tianao maizina na mazava na tontonony reny manomboka mba zavazavao tsara ataoly amin'izay hoe jesosy na moa zany tia kazy moko tsy maintsy misy kely azay kosa aloha fa nefa fantatrao marina dia manomboka manao hanina amin'izay ianao so dia zany angeny tsy mampandeha an'ilay zavatra rehetra maninona ianao matsapa tena foana hoe tsy tiana maninona ianao zany angeny le izy ny olona anankiray raha vao manana fahatsapana zany hoe tsy tiana dia tena mila mandiny tena izay olona izay satria maninona izy manana fahabanganana fitiavana jesosy mihitsy zany ny tsy ananany fa rehefa fenao anatiny jesosy izy aza afaka mizara fitiavana amen ka azatsika tsony mitenana fa mamenatra be mihitsy zay moa vao ilikilika aza mitena izany tsony amen mianatra fotsiny azy zao hoe mba mianatra ny tokony ataoko zay fiteny ahoanareo mianatra zao ka mpianarana ny tokony ataoko mihitsy azao zay fiteny fa tsy le hoe zay moa tsy tiana zay ilika zay zao zay mahantra zay moa tena fitentsika gasy mihitsy zay moa mahantra dia zay tsy tiana ndraindray ry pastera hitanay raha tsy merabanay ohatra raha tena feno fitiavana ianao enao miazakazaka miaraba amin'ny pastera rehefa tsy hitany amen dia ivadin'ny pastera iny miavona iny tandremo iny tandremo amen tandremo fa so rehefa ao anatsika amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia tia ny olona rehetra tsika amen ataovy izay evananao amin'ny olona rehetra ozy izy satria manomana anao izy itiany jesosy raha tsy tiany jesosy ianao tsy possible amin'ny fitiavany ray ianao tsy tiany ianao raha vao tsy tiany jesosy aza mitsaratsara n'izany fa ahoana ny afantaranao fitiavana zay fotsiny afantaranao azy raha vao tsy tiany jesosy ianao dia tsy tiany ray ianao zay jereo tsara ireo tombontsoratra rehetra ny ainany jesosy ny ainany zavatra tsy nanenjika fagagana izy fa izy mihitsy mifagagana tsy namory olona hanangona valopy izy fa izy mihitsy mivalopy zarazaraina amen tetety tsy hoe tsy ninona zay tianao atao mety daholo fa jesosy ny tantaraiko aminao amen ao amin'ny Jaona 10:7 dia ozy ny ten'Andriamanitra ary zany ny tiavany ray koa satria za manolotra ny haiko mba handraisako azy indray jereo tsara ngeza tena hoe fiera zany ny tiavany ray koa ianao hoe afaka zany tena tiany jesosy renge tsy irairaina fotsiny reny hoe olona tiany jesosy ianao sakaizany tsika zao manana zay hira ray zay hoe sakaizany tompo asa janonao ambavanao fotsiny zay fa tena ataovy tena reniny hatrany anaty rano hatrany natainao mihitsy hoe zange olona tian'Andriamanitra ny olona ny afantaranao fa tian'Andriamanitra za tian'Andriamanitra manaonao foana ratsy anay eo ne tentenena foana anay io zange manompona tena tonga dia hita hoe tsy any anaty lisitra ianao le izy zany any amin'ny vofoana any amin'ny vofoana dia aza fitahany tenanao aza tantaraina amin'ny olona kory zay tsara vitanao aloha andeha amin'izao fotsiny amen aleo fotsiny ianao itiany jesosy koa mitsaha fotsiny aleo zao fotsiny andeha amin'izao fotsiny ao an-trano aza mpahafantarina ny vady aman-janako koa hoe tiany jesosy ianao fa mavelao amin'izao dia ho hitanao nge zany hoe ianao fitiavana amin'ny sitona fitiavana iny fitiavan'Andriamanitra ohatra ny andremby jereo tsara reny olona tena tian'Andriamanitra reny fa satry ny olona eo akaikiny satry ny olona nantona azy telefona ndreny tsy mijanona maneno zany indroa sarzena isan'andro intelo akory dia miteny aminao fa mahita zany fa andramonge tiavo be nge jesosy fa hitanao mihitsy zany hoe anomboka ampiasa telefona ray telefona dia ataonao roa satria ty zany mba hiantsona amin'ny fianakaviana dia ty mba hiantsona satria tena tsy mijanona ho aio maneno tsy mijanona fa te hiresaka aminao foana ny olona te hijery anao na tsy hiresaka raha fa ahitanao fotsiny amen satria manino ny olona mateo ty ianao ka zay tiako teneny hoe matoa matsiaro tena hoe manilikilika sana tsisy an'le andremby misitona any dia mialaala koa ny sasany indraindray fa zao ampiaro zany eo tokantrano rehefa ohatra ianao mahatsapa hoe vadiko ane tsy tianaro zanako ireo nga mba tiana zany vavany devoly zany fa zao
tonga dia tia fotsiny Jesosy dia ho hitanao nge Jesosy Kristy nge tsy nanasa an'ireo olona 15 ireo jereo tsara fa tsy nanao annonce izy tany amin'izay rehetra nalehany tsisy fotoana mihitsy izy ny teny hoe andalo ny lehibe fivoriana mialohan'ny andalovan'ny lehibe tsisy an'izany fa ny olona tonga dia mahafantatra hoe hoavy eo olona Jesosy tonga dia minjanona eo ny 15 atelona tsy nihinan-kanina ozy bavakeo ny baibolinareo honenan'ireto aho ozy Jesosy fa 3 andro angereto izay niandry ateto 3 andro na eno sisondresaka hoe hoavy eo ilay Jesosy izay dia nandeha ny riotra tany an-tendrombohitra daholo ny vahoaka mba hiaino azy nandritry ny 3 andro tsy ny sakafo tsy naninona teo Jesosy endry malahelo an'ireto izay natonga azy nanao an'le famokina olona 15 satria nisy etaetana azy aloha tao amen tsisy ninninona tsy foinao ho an'Andriamanitra rehefa omenao anazy ny fonao fa zao mila tia azy aloha ianao izay natonga an Jesosy ny teny hoe izany ny tiavako indray kosa satria afaka omeko ny haiko dia afaka alaiko indray ny asa raha ny ainy no omeny ka ny ianao inona mba omenao manodidina anao omenao vavaka ianao hoe mba mivavaka ho an'ny olona rehefa mba maheno mahita na faratsian'ny olona na fahalemen'ny sasany tsy ianao indrindra dia hifosafosa eran'ny tanàna hoe ino no ohatr'izao fa ny atao hoe fitiavana forotra ny lohaliko eo dia mivavaka ho anazy indray Jesosy hoe mbola tsy ampy ny fahalalana angamba na variana izy fa za nampy azy mba tosika mbavaka amen rehefa tsy nanolotra ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona anankiray dia lasa reto zavatra reto no mitranga Jaona 12:20 vakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izay tia ny ainy ny mahavery izany fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao ny aro izany amin'ny fiainana mandrakizay raha tia ny ainy ny tiany fa tsy Jesosy dia izay mahavery azy ozy izy io fitiavan-tena be loatra io no navery azy tia tena loatra fa tsy tian'i Jesosy izay tia ny ainy ny mahavery an'izany fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay zareo tsara ane izany tenin'Andriamanitra izany rehefa tsy lasan'i Jesosy ny tena fitiavanao dia lasa tia tena ianao manomboka tia tena amin'izay dia izy ianao endry ka hitako mihitsiny satria izao tsy nomeko an'i Jesosy ilay fitiavana ary nefa ny danger be ao anatin'ilay izy dia izao izay tia ny ainy ihany ozy ny mahavery azy izany hoe iny eritreretinao fitiavanao ny tenanao tsy voafehy iny ny anarianao ny tenanao rehefa avy eo satria iny ny anotanao ao amin'ny Jaona 2:17 dia ozy indray ny ten'Andriamanitra fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra rehefa tsy tia an'Andriamanitra ianao dia tsy nomenao azy tsony ilay voninahitra fa nomenao anao amin'izay tsy maintsy dokafana tsy maintsy teafana rehefa mandalo tsy maintsy irairaina satria maninona voninahitra ny eo anazy mampimebekera misy olona mijoro vavolombelona ety aloha ety dia hiteny izy hoe voninahitra ho anahy moa izany tanao fa mety daholo ianao fa fananiko tenenina mihitsy ilay izy izay mihitsy nefa ny io mitady ny voninahitra ao anazy ao atokantrano raha vao tsisy orana dia tezitra tena tsisy mihitsy tsisy fakasitrahana meo an'i Jesosy ho fakasitrahana ataovy izy no omenao voninahitra ataovy tianao rehefa tia azy ianao dia izy no omenao voninahitra fa tsy ianao tsony lasa menatra ary ianao rehefa hisaoran'ny olona be loatra dia izy ianao hoe oka mihitsy izay ilay fisaorana aloha fa be loatra izany hoe ny olona aloha tsy maintsy misaotra satria iny efa voalazany ten'Andriamanitra ny parany ihany ny olona ozy efa tsy hisaotra fa ny toe-ponao ampandraisana an'ilay fisaorana tezitra ve ianao rehefa tsy hisaorana samba nanao tsara nyreny ihany dia izao tsisy fisaorana ndao atao tsisy fisaorana ny anaran'ireny rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia tia manome voninahitra an'Andriamanitra tsy nomenao anao tsony ilay voninahitra fa nomenao an'Andriamanitra amin'izay ka na inona na iza tsara anao na iza tsy tsara anao Jesosy mahatsara anao foana ary rehefa tena tsaroan'i Jesosy ianao
dia ny olona rehetrarehetra mahatsaro anao daholo. Amen. Amin'ny Hébreux 7:5 toy izy ny ten'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo tia vola, fa mianina amin'izany anananareo fa hoy izy izao tsy andahoanao mihitsy na hafoy ianao. Amen. Rehefa tsy nomenan'i Jesosy indray ilay fitiavana dia lasa ny amin'ny fitiavam-bola indray. Tia vola mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra dia jereo fa io daholo mampanotany olona. Angamba tonga Jesosy ny tena tsy ho vola ny ratsy ozy izy fa fitiavana azy. Rehefa tia vola eo no mahatonga ny vehivavy mangala-badin'olona. Rehefa tia vola eo no mahatonga ny olona mangalatra, mametsifetsy amin'izay, manao an'izao atao daholo tia karazan-javatra rehetrarehetra ity, azahoana ny vola io, mavita miady ny mpianakavy tsy mifankatia intsony raha vao misy compte tsy mifanidia sao. Satria manino vola. Vola maha-olona ozy ny sasany. Marangaka izy ke. Tsy haiko na mara-matona marangafa dia izay e. Izay foana. Satria nahoana tsy nomenan'i Jesosy ilay fitiavana dia lasany amin'ilay vola voalohany, dia atakaly vola daholo, atakaly vola amin'ny fiainam-panahy miozina amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy marina akory izany fa noho ny fitiavam-bola tena amin'ny anaran'ny tompo mihitsy tena miozina mihitsy. Vola daholo io. Atao daholo ity rehetrarehetra ity vola ihany io. Satria manino tsy nomenan'i Jesosy ilay fitiavana fa nomenandra vola. Dia lasa ny anaran'ny vola amin'ny voateniteny. Amen. Rehefa tsy lasan'i Jesosy ny fitiavanao dia lasa ny amin'ny vola ny fitiavam-bola. Tsy manambady raha tsy lehilahy na vehivavy manam-bola. Tsy mihavana tsony raha vao diso kajy kely amin'ny vola. Raha vao resa-bola ny resahana dia efa izay. Manimba na ny ao am-piangonana ary izao dia efa ny resa-bola ny lava loatra. Indraindray. Fankatiavana tonga dia very raha vao diso ny kaonty. Satria nahoana tsy nomenan'i Jesosy ilay fitiavana fa nomenany ilay fitiavam-bola. Misaraka amin'ny mpivady raha vao misy kaonty tsy mety ao. Indraindray matetika amin'ny mampalahelo dia io resaka vola io no tena mampikorotana ny olona ao tokantrano. Korotana ao tokantrano satria nahoana tsy ampy 25,000 ny karaman-dramose. Korotana ao tokantrano satria nahoana lany madamatamy lamody daholo ny vola. Korotana ao be dia be asesisesin'io daholo mantainga. Meko amin'ny fianakaviana dia mantainga lazay fa niditra hopitaly izy tamin'ny vadiny tsy teo. Vola daholo. Tanao manozy tena, manao inona no vola daholo. Alasa izy daholo kivy vola izany ke tianao ilay tsy teo iny dia niditra hopitaly. Ay, nandany 5 millions tany izay na baka kely an'ity ity. Nefa lainga, vola io. Dia hiteny aminao manomboka androany, andaontsika tena ity an'i Jesosy. Rehefa tia an'i Jesosy ianao dia rava daholo izany rehetrarehetra izany. Lasa tsy fiainanao tsony izany. Ilay fiainanao taloha zatranao iny, lasa tsy fiainanao tsony satria eo amin'izay fa manomboka tia an'i Jesosy ianao. Mialohan'ny zavatra rehetra ataonao nge dia tena izao hoe ataovy tianao aloha Jesosy. Ao atokantranao mialohan'ny itiavanao ny vadinao be mihitsy dia ataovy tianao Jesosy. Satria rehefa tianao Jesosy dia fitiavan'i Jesosy iny no mampirisika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ity azy. Mialohan'ny zavatra rehetra ataonao dia ataovy tianao aloha Jesosy satria Jesosy angeny hanome sainanao hitantananao ny zavatra rehetra, hitantananao ny zavatra rehetra. Izy no ampaleminy fonao, izy no mba hameanao izany toetra tsara izany, izany fanahy aiky sy tia mivadinao izany avy amin'Andriamanitra daholo izany. Izy no hampianatra anao fahamarinana amin'ny kaonty rehetrarehetra, hahatonga antsika tsy hangala tety intsony. Izy no hampianatra antsika hizara sy hafoy. Izy daholo no hame antsika an'izany fo mahay mizara izany, mahay manome izany. Raha misy croisade izao ianao manam-bola, ianao efa nitahiana mba niasa aloha, misy mpiara-manompo aminao mety tsy manana frezy nefa hitanao hoe te hanana, amen'Andriamanitra anao izany fo izany hoe aty aloha tsy dia hoe andeha hanao vakansy ny ilay fa tena hitako mihitsy izy hoe te hanao asan'Andriamanitra, hanananao ilay vola dia amenao izy. Amenao ohatran'izany ilay izy manome anao fahendrena ampikombona ny vavanao io tsy fosafosany hafa intsony. Satria isaky miresaka ao tokantrano dia ao ny fampiresahana zavatra ratsy ny olana raha tsy miva mbola ampiana ihany dia miteraka zavatra ratsy be ilay izy. Fa rehefa tianao Jesosy hainao mihitsy manafody ny vavanao io.
hiteny zavatra tsara tsy misokatra raha tsy zavatra tsara miresaka momba an'Andriamanitra tsy mijoro tsy minamana amin'ny fahakalana olona anankiray ilay ho pastera zay misy olona nge ozy izy ampivan'ny toetra ratsy makala olona ray dia iny no lasa nampinamana andreo dia ao an-trano dia tsy miresaka eritrereto hoe ozina nge zany fa ratsiana be zany fa manomboka izao tokony efa tsy toetrantsika kristianina tsony zany raha vao miresadresaka olona na hitanao nanina le olona na hitanao miboridana tire tokotany ery ary afodio vavanao iny kadaly iny raha hitehiteny mafy ianao dia lasa mandoalika mivavaka misy olona manko misy an'izay izy tehiteny mafy foana tehiteny dia rehefa tehiteny ianao mandolia dia mivavava vao mainka ary tsara be zay misy olona hitanao manaonao foana misy olona hitanao tsy tonga vavaka mivavaha Andriamanitra vavaka ho any ihany vavaka ho an'izao zany ny atao hoe tia an'Andriamanitra amen farany reto ny secret tena hidirantsika amin'izany hoe fan club an'i Jésus zany raha mba tianao niditra ao anatin'izany fan club zany dia misy zavatra mila pehenao amen voalohany eo amin'ny Jaona 4:12-20 ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay manana ny dido ka mitandrina an'izany dia izy ny tia ary izay tia no tiany raiko ary izao tia azy ka iseho aminy amen ny fitiavana an' Jesosy tompoko dia tsy akoatry ny hoe inona fa izao fandananao mahitsy fotsiny iainy fotsiny didiny aza ahodina be ny ten'Andriamanitra fa io izy io mahitsy tsara izay manana ny dido ka mitandrina an'izany dia izy ny tia akoatra an'izay zany ivelany daholo aloha fa ny ahafantarana fa tian'Andriamanitra ny olona ray dia miaina amin'ny didin'Andriamanitra ampiariny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sainy tsy saina foana ampiarina amin'ny sitrapon'Andriamanitra masony tsy jery zava-poana mivavany ny sofiny hidiny sofiny io raha vao misy olona miresadresam-poana ka tsy voafehanao ilay olona ampidana nireny écouteur reny dia alefaso ilay hiran'i Jesosy reny petao eo dia tsy maheno ninninina ianao amin'izay rehefa tsy azo ferana ilay olona tsinaka ianao hoe ametra amin'ny vavany kanefa kosa ianao tsy terena ienoan'izany ianao tsy afaka metra an'izany fa tsy terena ianao ienoan'izany fataro tsara manomboka izao ianao responsable amin'ny fiainam-panahinao inona ny toroten'ny pastera omaly na nino ny Samsona ane olona nanana ny herin'Andriamanitra ndana sarao eto ilay popety nireny raha voasaraka ao fa liona ny zarainy tsy nedala moa zany fa liona ny zarainy roatra dia vita satria nahoana ny herin'Andriamanitra tao anatiny fa tamin'ny fotoana nanontany indray mandeha fotsiny tonga dia rava le izy satria hitany devolony zay le teneniko anao tamin'ny voalohany tao tia vehivavy izy ozy izy zay voalaza amin'ny baiboly hitany devoly mifandrika nametana amin'ny tana azy dia zao na dia olona fidin'Andriamanitra ary zay aloha dia tadio tsara so tsika mirehare hoe ny tompo mihitsy ny antso amin'ny vantany eny fa Samsona nge no nge tsy aherin'io Samsona fa tena hoe nanana n'izany tena plafond zany herin'Andriamanitra zany fa zao rehefa tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra dia nilozan'Andriamanitra ka io tsisy fanekena Andriamanitra marina tsy ohatra tsika izy tsika indraindray manaka eny ary ao fa aza manao izay tsony ao fa mody ihany ao hoe midira fotsiny dia zay vitantsika olombelona zany dia indraindray Jesosy everitsika fotratsika hoe izy nge rehefa mananina dia manaiky non tsy ohatra izay izy fa na dia Samsona izay olon-tiany ary nomeny zany hoe mihery ny ray manontolo tena natotona tao amin'ny Samsona fa rehefa mivadika tao tsy nankatony didin'Andriamanitra dia jereo fa nahazo anazy vita ny tantarany tsy nitohitsony ny zanany sy ny rehetra tsisy an'izany amen fa jereo Josefa na voafeny tenany Josefa naiko ho tarity ny fanahy masina hitonga any amin'izany faratapon'ny fitiavana an'Andriamanitra zany dia jereo izy raha narian'Andriamanitra ka anjarantsika izao mba miazaka zany amin'izany faratapon'ny fitiavana an'Andriamanitra zany fa zany ny tenenin'i Jesosy fa zany ny afantarana fa tia azy mahaiza mamela heloka
zay manana ny didiko ihany ozy izy ka mitandrina reo no lazaina fa ty ka aza mandrera tena aloha raha tsy mivavaka raha tena hoe anina reraka ange sanatry n'izany aneny ny trompetra ianao malala amin'ny marina aiza ny tany alenao tena enjana be ilay izy fa tsy maintsy manapa-kevitra tsika amen tsy maintsy tsika manapa-kevitra hoe zay manana ny didiko ihany tsisy lalana mandainga daholo zay mpitoro teny anao hoe manaova rakitra betsaka dia efa voavelany elikao manaova rakitra ianao nge tian'Andriamanitra fa manaova pitaovy betsabetsaka fotsiny fandehany atolory le tranonareo io zao raha anaovana fivavahana hitan'ny tompo zany te hiteny aminao azadino ny tenin'Andriamanitra tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao ve zay ozy izy le raha namana efa nanangana amin'ny maty le velafa ane zany zany hoe niaina tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra nampiasa ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny fa tsy nanana ny fiainan'Andriamanitra dia rehefa tonga teny amin'irao lanitra dio Jesosy mela amiko fa tsy fantatro akory ozy izy ny fitiavana an'Andriamanitra tsy hidiran'ny famafazanao ny fitiavan'Andriamanitra tsy hidiran'ny fahazotoanao manao ny asan'Andriamanitra ny fitiavana fa fonao miraikitra amin'Andriamanitra fonao tsy mety miala amin'Andriamanitra fa na inona dia hijoro foana satria olona tia an'Andriamanitra dia iny fitiavanao an'Andriamanitra iny maniraka anao tonga ty te hialala bebe kokoa momba an'Andriamanitra amen jereo tsara ny tenin'Andriamanitra za ty azo izy dia iseho aminy iseho aminy amin'ny andro farany iseho aminy aty tany hampafantatra anao ny lalana izy zany ny kadô omen'Andriamanitra ny olona zay ty azy ny fitiavan'i Jesosy tsisy idirany fa zay ny lazainy dia zay ny ataontsika miaina mididin'Andriamanitra zay ny atao sakafo marainanao sakafo atoandronao deseranao rono hoaninao rano sotroinao aza mijanona raha tsy tena renao fa tena tian'Andriamanitra ianao amen endrika ivelany daholo ny fanehoana fitiavana tsy ny rehetrarehetra raha ohatra ka tsy eloava ny fitiavana an'Andriamanitra inona ny atao hoe fitiavana an'Andriamanitra ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra inona zao ny atao hoe tena tian'Andriamanitra ny vehivavy tena tian'Andriamanitra zao dia zay vehivavy manaiky ny vadiny zay ny voalaza amin'ny baiboly tsy za toko fahafiry zany fa baiboly mitena izany sao dia tezitra amiko indray nareo lehilahy tena ahitana ny lehilahy tian'Andriamanitra dia ny lehilahy tia ny vadiny satria zany ny voasoratra didin'Andriamanitra ny olona tsy mandainga ny olona tsy mamitaka zany ny atao hoe tian'Andriamanitra ka atao amin'ny sekoly tokantrano midiro amin'ny fitiavan'Andriamanitra ampidiro amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny ao tokantranonao mianany famarinana fa zany ny didin'Andriamanitra nareo vehivavy maneke mianara mangina nareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo alay refeso zany fitiavan'izany makaiza ny sakany dia makaiza ny lakany makaiza ny lavany dia makaiza ny ilany dia edinio daholo zany saino zany zany mila sainina amen ao amin'ny Jaona toko fa 7:20 ny andininy fa 3:20 sy ny fa 4:20 ozy ny tenin'Andriamanitra Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy ty dia hitandrina ny teniko izy ary ny ray koa ty azy ary akao aminy izay ka honinao aminy eo amin'ny andininy fa 4:20 izay ty izay tsy ty dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy fa anyray izay naniraka amen izay tsy ty ozy izy dia anao zao tezitra raha tenenina hoe tsy tiany Jesosy mihitsy nareo nefa tena zay mihitsy ilay izy fa tsika zany mila tena mitady an'izay mandainga ozy izy zay tsy ty ozy izy dia tsy mba mitandrina ny teniko zany manomboka androany raiso ny tenin'Andriamanitra dia ny olalina ny tenin'Andriamanitra aplikeo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra iaino ny tenin'Andriamanitra saintsainao andramanalina ny tenin'Andriamanitra inona tamin'ny tenin'Andriamanitra mbola tsy vitanao ao anatin'izay fotoan'izay ianao manomboka maharefedana anao andramonge tena henonao mihitsy rehefa tena tafiditra tena ampandrosoa inge izy inge ny tena an'izany indro ozy mitsangana eo ambaravarana mandondona raha misy mihaino feo kozy ka mampandroso dia hiditra eo aminy hiary sakafo ao dia izy izy hoe mandrosoa fa nga vitan'izany za
ary efa miteny foana isan'andro hoe mandrosoko le irany rija iny zao efa haiko tsara mihitsy atsy ro mbola tsy mandroso ihany ka le izy mandrosoa ianao manala ny sakana rehetrarehetra ianao manala ny sakana rehetrarehetra ao amin'ny fiainanao esory ny lotom-po rehetrarehetra fa manjary tsy tafiditra izy raha vao feny zavatra ny sainao dia tsy tafiditra ao zany izy andramo ange mangala rano ray vera dia feno i rano iny dia ozy ianao ty ranona inona ny ve zavatra lafo indrindra mercure sa iny dia atsofoy fa na ohatrinona iny na ohatrinona raha vao feno rano iny vera iny tsy tafiditra ao mihitsy izay tianao ampidirinao na ohatrinona ny vidiny na ohatrinona satria efa feno le izy ka manomboka zao video aloha video ny any fonao any alao daholo ireo olona tsy tianao rehetra ataovy tianao daholo mivavaha amin'Andriamanitra ianao ataovy tiana hery anatin'ny sainao rehetrarehetra any ovay daholo esory izay saina ratsy rehetrarehetra esory alao ny sainan'ny Kristy amin'izay nihiditra zany ange no nampalasalasa ny Paoly zay ozy izy manana nompo an'Andriamanitra tamin'ny fisainana madio tamin'ny fieritreretana madio manana ny sain Kristy sainao ane zany sekren'ny olona zany ao amin'ny Kristy daholo ny sekre rehetrarehetra ataovy tena tianao be Jesosy mety mbola tsy tonga antsika fa zao mahazakazaka mandeha antsika amen jereo reo point rehetrarehetra ndraisitsika teo raha tonga anao mbola tian'izao tontolo zao mbola tsy ampy ny fitiavanao an'Andriamanitra ameo an' Jesosy aloha le tena fitiavana maximum dia ho hitanao fa Andriamanitra mikarakara ny toyany mino sy matoky efa nandray zavatra tsika iaray tsangantsika sady tehaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Afafontananao dia isaory Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany isaory ny famangina antsika amin'ny alalan'ny teniny ankasitrao ny fanatrehany misaora fa isan'ny nasaina ianao dia tonga soa teto misaora fa isan'izay nanatrika ny sekoly ianao omeo voninahitra Andriamanitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny vavolombelona misaotra ny amin'ny hafatra misaotra ny amin'ny fantsiana misaotra ny amin'ny fananganana misaotra ny amin'ny fampahirezana misaotra ny amin'ity sekoly marain'ity hikarakarahanao ny tokantranonay anasitrananao ny isa tokantrano anasitrananao ny fo ny fiainam-panahinay sy ny momba anay manontolo misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tena tianao ho tonga tokantrano tena tianao ny tokantrano rehetra izay manatrika eto amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta amen mbola toy izy mivavaka dia teny hoeto anatrehan'Andriamanitra ny fotsika tsiraray avy ny zavatra ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa ny ty an'Andriamanitra dia mihavana amin'ny olona rehetra avafantaranao dia alefaso mivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo entinay eo tanatrehanao ny foa tia mahavita mihavana amin'ny olona rehetra mba ho tonga fiainanay tsiraray avy zany amin'ny alalan'ny fanekenay an'izany didim-pihavanana zany sy hitandrina an'izany didim-pihavanana zany amin'ny androm-piainanay tsarovy ny tokantrano rehetra izay manatrika eto tompo raha mbola misy ny disadisa sy ny fifampiandaniana na ny fifampisarahana sy nyzay mety hoendrika ady anaty mety avy amin'ny hevitra tsy mitovy mety ho avy amin'ny filanofo tsy tanteraka na mety ho avy amina sitrapotsynarahana andro amin'ny maraina entinentana trehanao zany vesatra zany mba tsy ho ampidinina eo amin'ny nofo le ady fa ho eo amin'ny fanahy araka ny teninao hoe mila mihavana amin'ny olona rehetra izahay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zavela isy miala maina eto aoko tanteraka ny fihavanany tsiraray avy aminao sy ny fafahany miaraka amin'ny hery tsafidy hiavana amin'ny ao an-trano sy amin'ny any ivelan'ny trano ary amin'ny olona rehetra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta amen mbola anao vavaka tsika ozy mpanompon'Andriamanitra tolo amin'ny jaonina 14 raha misy tia ao Jesosy dia mitandrina ny didiko izy ny fitandremana ny didy tsy filinina tra ohatra mahafinahitra azy didy zay dia tandremako fa ny fitandremana ny didy fanapa-kevitra fantatrao hoe izay ny zavatra napetraka Andriamanitra dia tonga dia arahanao fotsiny dia manery teny ianao ajanonao ny anao fa alainao ny an'Andriamanitra sandratonray mivavaka hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny fonao hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny fiainatokantranonao mba hiaina ny sitrapon'Andriamanitra anaiky ny fanekenan'Andriamanitra
azoto sy ho tia ampiaina ny didy rehetra izay nomen'Andriamanitra momba ny tokantrano ny lehilahy ray mpianakaviana rehetra hay ity ny vadiny ny vehivavy reny mpianakaviana rehetra hay anaiky ny vadiny ny zanaka rehetra hay anaiky sy ankatoa anora aman-dreny ny tompo hay hitondra ny mpanompo ao aminy raha isy tompo andera sy lazana voninahitra mandrakizay fa ary fanina ao anay ny teninao fahazavany lalana sy mifanilo ny tongotra tokoa misaotra fa misy zavatra miova andro amin'ny maraina satria manovanay ny teninao raha isy tompo andera izay mendrika ao anao raha isy voninahitra fa mendrika ao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy ny tokantrano rehetra izay manatrika eto tonga nanokana fotoana izy ireo namaly ny antso satria ny teny ianao fa eto ianao andro amin'ny maraina hikarakara ny mpivady ny mpianaka ny mpitondra tena ny célibataire ny mipetradrery ny ninona mety toerana misy azy eo amin'ny tokantrano sy ara-pianakaviana tahio izy tompo andro amin'ny maraina eo amin'le matery eo amin'le mavesatra ataovy misokatra amin'ny fony hianatra ity anao fotsiny fa hanampy azy ny zavatra rehetra tsarovy izay tokantrano mety miatrika aretina ady fahasarotana krizy fampitehana faharavana hoentina eto amin'ny fanatrehanao zany satria fantatray fa possible ny zavatra rehetra rehefa miaraka aminao zay tsarovy tompo ny tokantrano izay miatrika ao ny mety mbola tsy navitana aloha ny droit d'inscription mety mbola tsy vita koa ny écolage voalohany volana amin'ny année scolaire mety tsy mbola feno ny fourniture scolaire ny ankizy ao mety mbola misy zavatra be deaibe tsy feno amin'ilay hita amin'ny maso fa ny zavatra tianao banjinina kosa dia mila fenona fotsiny fitiavana anao tahio tompo izay tonga eto andro amin'ny maraina mba tsy ho tahaka an'izay nidirany no ialana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen tiaka mafitsika ho an' Jesosy mahazo toerana vetivety dia anao fanaty tsika ho voninahitra ny tompo isaorantsika an' Jesosy ny amin'ny fotoana androany amen amen alleluia fotoanantsika manaraka zoma zao edy amin'ny trampokin'olona raha mbola malalaka ny fotoananao ka afaka manokana fotoana ianao omeo fotoan'Andriamanitra zay ngamba ny azoko tenenina misy fotoantsika tenenina hoe rehefa malalaka dia tonga avy tena marina zany fa ty zavatra ty mahatery ao anaty tena ataovy malalaka mihitsy ny fotoananao azo atao hoe amin'ny anina malalaka dia amin'io any hamonjy fotoana fa amboary mihitsy ny programa mpiainanao dia omeo fotoana ny etaetanao an'Andriamanitra amen iverin'i Jesosy dia mila manomana ny fiverenantsika ary ny fanomanantsika ny fiverenany dia tsy asa be fa toetra amen tsy tokantrano mirenty ivelany fa tafa ianao le tao tafa tsy tokantrano tafa amin'leritretinao fa tokantrano milamina tsara miara mivavaka sy miara manao fandraisana isan'andro so dia gaga ianao hoe ny anay kosa aloha milamina tsara misy mivola feno provision tsy izay le izy toetra tsara mpianaka sy mpivady sy mpianakavy tena miaraka miombona tsara amin'i Jesosy ary zany nefa ny anarantsika eto dia amboary ny fotoana amen aza miandry fahazotoana alleluia fa ataovy renao mihitsy hoe ilaiko ny miaino an'Andriamanitra amen dia hitantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy ataontsika hitsangana dia raisitsika ny tsodrano avy amin'ny tompo tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fampiraitsana avy amin'ny fanamasina ary ny fahasoavan'i Jesosy tononona eo amin'ny fiaina tokantrano tsiraray avy izay tonga eto amin'ity marain'ity mandehana fa efa eo an-tanan'Andriamanitra ny tokantranonao efa mandamina sy manamboatra mandrindra ary efa manomana ny tsara indrindra ho an'io tokantrano io ny Andriamanitra ao omeo le fifantohana omeo le fitiavana asehoy le fitiavana fa hanao mitandrina izay nasain'Andriamanitra ho tandremana fa azy ny adinao amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao